Ivavakantsika isaotra an'Andriamanitra. Jehovah'Andriamanitra raha eo. Atolotra ianao indray ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay. Misaotra Tompony tantananao ny fiainanay indray. Natratraranay ity sabata ity ka ahafahanay hiaino ny hafatra sy ny tenin'Andriamanitra indray. Misaotra koa ny rovanao anay tamin'ny loza sy ny ratsy rehetra. Eny fa na dia eo aza ny arety mandringana ny pesta. Dia mbola narovanao ny zanakao ka tsy nisy nakasika anay izany na dia kely aza. Koa dia matoky izay Andriamanitra raha eo fa amin'ny alalan'ny fanatitra izay natolotra eo anao. Dia hiaino ny fivavaka ianao ary hamaly ny vahoakanao amin'izay hetaheta-pony tsirairay avy. Hiaro anay amin'ny loza sy ny ratsy rehetra. Hiaro anay amin'ny arety mandringana rehetra ka tsy hisy hakitika na dia iray aza amin'ny zanakao. Eny Andriamanitra raha eo, ianao nefa nanambara taminay fa raha mahatoky sy marina tokoa izahay, dia izay manao ny marina ho ianao dia mbola hanao ny marina ihany. Izay mahatoky ianao dia mbola hatoky ihany. Ary dia ho asianao teny mafy ny valala, tsy hanimba ny vokatray, havanim-bozy rehetra ho ataonay. Fa izay tsy marina ho ianao dia mbola tsy ho marina, izay tsy mahatoky dia mbola tsy hatoky ihany. Ary dia tsy afaka hiteny ny valala ianao, fa dia ho avy ireny valala ireny amin'ny arety mandringana, ho avy ireny valala ireny amin'ny hanimba ny volonay sy ny fidiram-bolanay rehetra. Koa dia misaotranao Andriamanitra raha eo, fa na dia eo aza izany rehetra izany, dia mbola mijoro eto anoloanao izay ho vahoaka mahatoky sy marina. Koa dia atolotra ianao ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay. Raisoary izany fanatitra izany mba ho anitra kasitrahana eo anatrehanao, ka mba tsy hiverina manao foana tokoa ny teninao. Raha tsy efa natanteraka izay nampandehananao azy ka dia hivoha ny varavaran'ny lanitra, hidanadana androtranao fitahianao fiainam-biampy ho an'ny vahoakanao rehetra izay mbola mahatoky sy marina hatramin'izao. Tondram-bavaka izay ho an'ny vahoakanao izay tsy mba nanaka-tolotra ihany koa, satria raha tsy nandray fitahiana moa izay tompo, inona no atolotra eo anao? Fa raha sanatriana ndray izahay kanefa tsy niorona, tsy nahatoky, tsy nandeha tamin'ny fahamarinana, dia tsy mba olombelona anao ka handainga amin'ny teninao. Koa dia misaotra raha eo, ho tahinao ny vahoakana izay tsy mba nanaka-tolotra, mba hitondra am-pifaliana indray amin'ny sabata herin'ny toy izao. Koa dia mitenena Jehovah ao mivaky tenin'ny soratra masina ary fa mihaino indray izay noho ny amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty nilevona nitsangana araka ny soratra masina, ho azy ane ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleluja, amen. Dia manasantsika ary mba hamonjy toerana indray. Sotran'Andriamanitra lehibe dia lehibe indray tsika tao anatin'izay fotoana lavalava izay tsy nifankahitana tava. Androany kosa no ny tantanany diantsika, ny fiainantsika, ny lalantsika tamin'ireny lalana rehetra izay nalehantsika ireny, niarovan'ny loza teo ny lohantsika. Ka na dia maro aza ny loza teo ny lohan'ny fiainantsika, dia navilin'Andriamanitra lalana isika tsy nahita izany akoriny, ary tsy nandondona teo tokantranontsika akoriny izany, satria vahoaka n'Andriamanitra tahiny sy ambinintsika dia omena azy ny dera sy ny laja ary ny voninahitra mandrakizay. Lavalava ny dia nandehanana izay tsy nionana taty izay, satria dia tany amin'ny 700 km raha tany Morondava miala avy eto Antananarivo, 700 km. Avy any nanohy ny dia nakany Majunga 600 km. Eo amin'ny 1300 km eo zany nale. Tsy vita vetivety zay fa lavalava ihany zay lalana izay. Dia tavaverina somatsara eto Ambohimarina indray, sady hijery ihany koa ny fandroso ny asa, ny fiangonantsika maneran-tany amin'ny ezaka izay ataontsika amin'ny alalan'ny M7000 hoe manao indray ny fandroso ny asa ray volana aty aoriana izany. Tena ny fitazanana azy aty azy dia hita hoe efa mandroso tokoa ny asa, fa dia isaorana vahoakan'Andriamanitra mbola mahatoky amin'izany fanorenana ny fiangonana izany.
ny tompo ane dia mbola ampitombo zato avy eny izay natolotsika tsiraray avy ary ho an'ny izay mbola mazoto ny hiditra amin'izao azakazaka izao miaramila ny Kristy ho mpiatafika 7 dia aza misalasala fa mbola misokatra ny varavaratsika. Zay no ela fa ny vaovao dia betsaka tao anatin'iny fotoana izay nandehanana iny. Efa retsika ny vaovao nalefa tamin'ny radio ny tany Morondava satria dia misy varavarana lehibe sokafan'Andriamanitra tokoa amin'izao lalana iantsonantsika izao, fa avy amin'ny alalan'ity fiangonantsika ty no amonjena ty firenena malagasy ty. Dia ataovy mafy ny amen, ataovy mafy ny aleluia. Itsika ato tokantrano ato mite hafa mafy dia mafy koa hoeniny manodidina rehetra. Efa nifidy ity fiangonana ity, nifidy ity firenena ity Andriamanitra amonjy ny vahoaka malagasy anehoany ny voninahiny eran'izao tontolo izao. Satria raha jerevana tokoa ny saritany ny any andrevana sy ny avaratra sy ny atsinanana dia ity Madagasikara ity no ivo toerana eran'izao tontolo zao. Itsika zany no latsaka ampovoany avy eo Afrika makany Amerika, avy etya Australia makany amin'ny faritra Azia ray manontolo iny, dia itsika no latsaka ao voany. Ary nanambarany apokalipsy azy dia ity Madagasikara ity lay toera-tongotra nametrahan'le anjely ngeza be avy any an-danitra ny tongony tetỳ tany ka niakavia tamin'ny niakavanana tamin'ny ranomasina dia niakavia tetỳ ambony tany. Dia ity Madagasikara ity ny manao sary tongotra akavia izay izay misy ny arena tsy toko tsy hoforoana izay nanaon'Andriamanitra ny voninahiny. Hoe ny Isaiah-mpaminany hoe ny tany ozy izy no fitoera-tongotro, ka izy io tany nametrahan'Andriamanitra ny tongony io Madagasikara io voaka malagasy eo voninahitra ilay mpanjakan'ny mpanjaka. Tsy tany Afrika io, tsy tany Amerika io, tsy tany Azia io, tsy tany Eropa io, fa teto Madagasikara. Zay hoe varavarana misokatra lehibe satria retsika ny ako ny tany Morondava fa nisokatra ny varavarana lehibe izay laza fa isika no ny rahan'Andriamanitra monjy ity firenena ty, dia ny ekilizy lehibe maneran-tany no namoaka an'izany feo zany amin'ny fomba ofisialy ary fantatra tany amin'ny faratapony ihany izany. Nandeha tamin'ny faritra Majunga iny zay dia televiziona 4 no nandray mivantana antsika. Tsy izay tsy nahalala na tsy naheno ny afatra izay noentitsika sy nieraka nanoran'Andriamanitra atsika nivoaka ny Mahajanga ray manontolo. Maro ireo vahoaka izay nanatony, indrindra fa avy amin'ireo fokony Sakalava hatrany Toliara ka hatrany avaratra izy ireo, ny birao nasionalin'izy ireo mihitsy no nanatona ny laza fa vonjeo ny firenena fa mijaly ny vahoaka paster vonony izay ny fanometanana. Tao ny solotenan'ny Silamo, tao ny solotenan'ireo fiangonana sandrany koa, ny arahana ihany koa, maromaro izy ireo no tonga ny laza fa misafidy izay paster mba olon'Andriamanitra indray no amonjy ty firenena malagasy ity fa ampy zay ka dia vonona ifanometanana iara iasa manao koa izany. Varavarana misokatra daholo izany. Ny solotenan'ny zanaky ny atsimo atsinanana ny Sozabe dia namonjy ny fivoriany GFFM ary namonjy manokana koa ny resaka tamiko. Vonona koa izay ifanometanana anao amonjena ty firenena ty amin'izao fahorena izao. Ny fikambanana ny zanaky ny Androy sy ireo olon-tsotra isan-karazany dia tonga avokoa izy ireny
ary misaotra an'Andriamanitra satria nahita nare fa mbola misy olon'Andriamanitra vonona ny rahana amonjy ty firenentsika malagasy ity. Mahagaga ny fiasan'Andriamanitra satria dia nisokatra avokoa ny varavarana. Any Majunga zay dia tao Ambatoboiny niditra tamin'ny radio tao. Adiny ray ny fanarahana fa tsy vita ny fandaharana adiny roa sasany vao vita. Satria ny vahoaka rehetrarehetra dia liana tamin'ny famelabelaran-kevitra zay nataontsika. Ary manaitra dia io radio io mahazo tonga hatrany Madirovalo, hatrany Manalasandry, hatrany Maivatanana aty, hatraty Ambondromamy aty. Miala avy any zay mandefa an'ilay radio dia maheno an'ilay radio tonga hatrany amin'ny faritry Mampikony any. Naheno an'io resaka ny fanaovana tao io zany. Raha sitrapon'Andriamanitra ho alefa amin'ny radiontsika moa izy dia horentsika hoe resaka tahaka ny ahoana moa no fanaovana tao. Misy telefônina mivantana niditra tamin'izany. Fa dia tena varavarana ngeza be tokoa no nisokafan'Andriamanitra. Amin'izao fotoana zao dia misahotaka tokoa ny firenena malagasy amin'ny aretina pesta ity. Betabe ny tsy mahalala hoe inona moa ny antony hatongavan'izy io ary nahoana izy io no tonga. Fa be ny tanàna anankiray tamin'ny faritry Morondava ny fampiresaka tamiko. Ny zavatozany pasteur Ozisy dia ny olona Ozisy tsy mirarazy Andriamanitra, tsy mirarazy fivavahana zany. Menaza na dia zay kristianina ary mivavaka lato fa raha pitso mangalatra koa latsonay. Raha misy fanentanana ara-pivavahana ara-tsoratra masina izany dia tsy mirarahana zany ny olona. Fa aleon'ny olona manao zavatra hafa, aleon'ny olona manao ny adalany. Fa raha zavatra hafa no amorina olona dia vory ny olona. Fa resaka ara-pivavahana tsy mirarahana zany ny olona. Ka aiza moa izy ny tsy ho avy ny fahatezeran'Andriamanitra. Andringana ny vahoaka izay tsy mitodika aminy. Fa dia misaotra anareo mbola misy mampatsiaro ihany. Misaotra anareo mbola misy manaitaitra ihany. Misaotra anareo mbola misy mitsokanjomara ihany. Raha tsy hiova ny malagasy dia ho aringa an'Andriamanitra eto hoy be ny tanàna io. Gaga na eno azy ny teneny zany. Ohatra ny fantany ireny voasoratra amin'ny Apokalipsy. Fa Jehova dia nilaza fa handringana ny olona izay tsy miverina aminazy, izay tsy mibebaka. Ary natomboka tato amintsika zany fibebahana izany mba tsy handringanana antsika. Dia tsika fiangonana nolazana zany tamin'ny hafatra izay efa nomena hatramin'izay hoe tandremo sao hiavonavona ny fonao. Ka na hoe ny heriko sy ny tanjako sy ny fahaizako sy ny fahalalako na voriko arena na azahoako trano na azahoako fiarakodia na tonga amin'izao toerana misy ahy izao ka hanadino an'i Jehovah Andriamanitra aho ianao. Fa dia handringana anareo aho hoy Jehova, handringana anareo aho hoy Jehova. Raha tonga amin'izany tany nampanentanana anareo zany ka hiala hiverin-dalana indray ianao ka hanompo andriamanika hafa fa tsy hanompo aho hoy Jehova. Dia efa manomboka tokoa zany ny fandringana an'i Jehova amin'izao fotoana zao. Ary manomboka mivala-ketraka izao tontolo izao satria miravoravo tanana satria tahaka nefa tsy hahita vahaolana intsony. Eo anatreny zany trangan-javatra izany mitotona koa ty perikopa ty. Perikopa hoa izay efa vita taloha be tany mbola tsy hisy filazana hoe hisy pesta. Amin'ny toerana sy amin'ny volana sy amin'ny taona toy izao dia efa nataon'Andriamanitra ity perikopa ty mba ilazana amintsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra
sy izay mieno ity toriteny ity sy ty afatra avy amin'ity perikopa omen'Andriamanitra antsika ty, na itsika ato anatiny na itsika tatoka ny voaka na ny velany zao fiangonana izao, satria de miaino ty toriteny ity isika ato tokantrano ato am-piangonana, aty ambony fiarakodia, aty amin'ny toeram-piasana sy aty amin'ny toeram-pivarotana, de miaino zao afatra izao. De nalatsak'Andriamanitra ty perikopa ty indray mba anokafana ny saitsika, ary izany no ilazany azy ato amin'ity Timoty faharoa ty. Timoty faharoa andininy fahafito. Timoty faharoa toko faharoa andininy fahafito. Tinio zay lazaiko fa omeny tompo fahazava-tsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao. Amen. Miteny aho eto satria zay ny voasoratra eto, dinio zay lazaiko sy zay efa nilazaiko tamintsika sy zay efa nambarako tamintsika, dinio fa omeny tompo fahazava-tsaina ny amin'izany zavatra rehetra izany isika. Amen. De zay ho resaka ho resahana androany dia dinio tsara. Fa izao ny voasoratra atao amin'ity Timoty faharoa ty, famporosiana amin'ny Timoty aharitra tsara na dia azo pahoriana ary. Ko ianao anaka, aoko iahery amin'ny fahasoavana zay ao amin'ny Kristy Jesosy. Azo avadika zany, ianao ry fiangonana Apokalipsy, de aoka hiahery amin'ny fahasoavana zay ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa manino moa natao koa ianao ry fiangonana Apokalipsy, aoka hiahery amin'ny fahasoavana zay omenanao. Ity perikopa ty tsy nomena ny fiangonana hafa, tsy nomena ny antoko politika hafa, fa nomena ny fiangonana Apokalipsy. Raha ny antoko politika zany de Gideona fandresena ny fahantrana, zay ny voaka tato amin'ny Baiboly, zany nika mpandresentsika Gideona, fandresena n'inona? Fahantrana. Tsika zany no nomena ty, fa tsy nomena ny olona ivelantsika ty, tsy nomena ny olona ivelan'ity fiangonana ty, tsy nomena ny olona zay niala tamin'ity lalany ty zany afatra zany, fa ho atsika ato anatiny. Hoe aoka hiahery amin'ny fahasoavana zay eo amin'ny Kristy Jesosy, ary zay zavatra efa reny zao fiangonana zao tamiko teo natreny vavolombelona maro, de atolory ny olona mahatoky zay hahay mampianatra ny sasany koa. Zay farentsika teto de zarao amin'ny olona zay mba afaka hampianatra sy zaran'izany any amin'ny sasany koa, fa tsy tehirizina sy fikirina ho anao ao. De toy izany lizy, miaraha miaritra ny mafy amiko tahaka ny miara-mila tsara ny Kristy Jesosy. Miaraha miaritra ny mafy amiko ianao, iny apôstôly Paoly mantsy ny Timoty, tahaka ny miara-mila tsara ny Kristy Jesosy. Zao koa ny sarin'izany amintsika fiangonana, miaritra mafy amin'ny dede kely tahaka ny miara-mila tsara ny Kristy Jesosy. Miaritra ny mafy amiko dede kely tamina kely azy. Paritaka any io eran'ny Madagasikara anatin'ny fotoana fohy. Tsika tsy mahavita an'izany, tsy nahavita an'izany tsika, fa ny hafa ny nampanaovin'Andriamanitra an'izany. Fa mbola tafiditra ao anatiny ao koa nahavita an'izany ny afaka ohatran'ny ataontsika hoe ny horizon, fa ny mpanao piratiko mbola naparitaka an'izany koa. Zare maivana be le tehaka hoe satria miparitaka le afatra. De firy amintsika zao mba fa manana ny tantarany dedekely ho tokantranony eo, fa ny hafa fa mifandrombahana. Nisy anankiray mpitondra bajazy tao Majunga, de mitantara izy zavatra eniny, satria tantarao zay mba eninareo amin'iny tantarany dedekely iny. De mitondra bajazy hono izy, de zao no nataony,
olona mpitsara atao amin'ny fitsarana atao zany no entiny dia miresaka le mpitsara tsy malala hoe piray fa io le tora-bajazy io efa hitanao ve le filma Dede kely dia hoe ie ary mba grave koa ingarainy a ka hitantarany le Dede kely fa tsy hitanao mihitsy raha tsy any amin'ny farany vao misy hoe tantarany fa tonga ny tokantranony tsy raha avy am'izay ny fiainany fantatry ny olona am'izay ny tantarany grave be le rangahy ino izy izy raha communication a izany tsy alalana azy ko paritaka eran'ny Madagasikara inoko zavatra tonga tokantranony tsy raha avy tena misy herin'Andriamanitra mihitsy amin'iny rangahy iny zany ny resaka orino fa tsy efa ny fisain'olombelona mihitsy zany ozy izy tsy efa ny fisain'olombelona ataon'le mpitondra-bazazy moramora ny feon'le motera mba inono tsara le resaka orina fa maiky izy mahazo aina tsara hoe oetiko miodikodina lavidavitra mihitsy ty alohany enoko ny feony eo aloha mba ho eniko tsara ny resahany eo zay vao ateriko any amin'ny toerana misy azy zany hoe ny olona zany am'izao fotoana zao fa miazakazaka daholo ho miaramila ny Kristy fa isika mba manao kory tsika manao kory araka le fanontaniana tao hoe mba firy amin'ny tokantrano zao tsika firy amintsika zao nefa mba manana ny tantarany Dede kely ao foibe mbola misy ho an'izay mbola mitady malakilaky fa kelikely ihany nisany tsika ty amin'ny faritany fa namena daholo koa ny fiangonana rehetrarehetra dia araroty aingana fa raha misy vahiny tonga aminao dia mba azonao tao ndao mijery nyity tantara ty tsika dia mba fa mahita azy io izay le natonga ny hoe omena ny ahay mampianatra ny sasany koa hoe zany zavatra efa renao tamiko dia eo anatreny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky zay hahay mampianatra ny sasany koa atolory ny olona mahatoky zay mahay mampianatra ny sasany koa mena tantarany Dede kely daholo ray aloha zany a anaparitaka azy ihany koa dia mba izara amin'ny sasany koa ianao hoe io fa ny maramila ny Kristy zany dia mazava ny ilazany azy ato ny miaramila manafika dia tsy mba misy manongo tena amin'ny raharahany zao fiainany zao mba hafaly izy efa nifidy azy ho miaramila manafika fantaritsika efa ny maramila mitovy mifanaminy sa tsy mitovy taloha zany tsika dia mbola maramila bordel samy manao zay teny iny tiany atao fa zao efa maramila professionnel fa tsy bordel intsony dia mitovy ny fanaminy maramila rehetrarehetra satria anafika efa tsy maramila bordel intsony tsika fa maramila fa avy tao bordel tsika satria mbola nihinana mortadel fa zao efa tsy nihinana mortadel intsony dia efa niala tamin'ny bordel dia lasa professionnel dia mitovy ninona fanamina mba ifankafantaran'ny maramila ny Kristy rehetrarehetra mba tsy hifamonina ifampitifitra ny samy maramila amika anankiray fa samy vao mifankahita dia ekipanay iny tenuenay iny izay iny zay ny maramila ny Kristy maramila ny Kristy zay tsy maramila ny Kristy tsy nazaka nanao ny tenu io lasa izy nijanona amin'ny tenu inona ihany mortadel tenina mortadel ihany nanaovany ka mazava be tokoa zany zay le hoe navahana ny olona ny sivanina dia voasivana tamin'ny alalan'izao fanamina zao reo ny mbola voaka an'Andriamanitra zay tsy izy tsy nanao fanamina intsony ary za dia mbola mampirisika atsika izao foana ny fanamina isa tsabata fa zay ny mamaramilan'ny Kristy atsika satria nahoana ozy izy andininy fahenina io ny mpiasa tany zay misasatra ny tokony voalohany andray ny vokatra ny mpiasa tany zay misasatra ny tokony voalohany indrindra andray ninona ny maramila mpiady ny maramila ny Kristy zay tsy maningo tena am'izao fiainana izao zay manao ny teny no tokony andray ny vokatra voalohany indrindra dikan'izany itsika zany ny tokony misasatra sy miara-miasa zay atao inona indray zao
radio lasa daholy anao gideona amy radio telonjato mihoatra ny telonjato inona ndray zao fanorenana M7000 mirohatra daholy inona ndray zao fibebahana fivadikanina mirohatra daholy inona ndray zao fitafiana fotsy manga rohatra daholy inona ndray zao tantarany dedekely roso ndray any daholy gaga daholy ny olona fahoana zareo tsy manana dedekely ko fahoanahoana zay ny asy zay de io perikopatsika io zany makany amin'ny 15 de ozy izy hoe Timoty 2:15 tsarovy Jesosy Kristy zay natsangana tamin'ny maty de ilay avy tamin'ny taranaky Davida araky ny filazantsarako zay iaretako fahoriana hatramin'ny fahatorana aza ohatra ny mpanao ratsy nefa ny tenin'Andriamanitra tsy mba voafatotra tsarovy Jesosy Kristy zay natsangana tamin'ny maty ilay avy tamin'ny taranaky Davida io na voafatotra ny Paoly satria nitoran'io Jesosy taranaky Davida io zao izy Paoly no azo fatorana fa ny tenin'Andriamanitra tsy azonao atao inona ho fatorana de io varavarana misokatra efa hitantsika io fa avy amin'io Jesosy Kristy taranaky Davida io andao ohatra tsika jery ny tantaran'ny Davida satria zay koa ny perikopatsika fa io Davida io de avy amin'io Davida io ny taranaky Jesosy Kristy aona ny fandehany Samuel voalohany inona moa no nahatonga ny i Davida no sorana ho mpanjaka tamin'ny androny inona no nahatonga ny Davida ho sorana mpanjaka tamin'ny androny ndao jerevantsika ny tantara Samuel voalohany 5:12 ty ho an'ny taranakitsika sy ho atsika ho an'ny zaza arao tsara ny toroteny mba halalanao ny tantara rehefa tonga orinao ka nyrina any ianao rehefa mba ho antitra de ifampiresaka amin'ny zavikelinao ianao efa renay tambola zaza izay tambola zao fa zany ny zavatra nitranga tany amin'ny 2017-18 tany amin'ny taona 2000 tany tantara zao fiangonana izao zao zavatra hitatsika rehetrarehetra zao de efa fantatray 500 taona talohan'izao raha mbola tsy tonga Kristy vaky teny Samuel voalohany 5:12 inona nahatonga ny Saoly hiala amin'ny fanjakany sy nahatonga ny Davida ho sorana ho mpanjaka Samuel voalohany 5:12 ny tsy nahatanterahany Saoly ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny andringanana miala Amalekita sy nandavan'Andriamanitra azy tamin'izany ary Samuel tamin'ny Saoly Jehova naniraka hanositra anao mpanjaka ny Israely olony ko ankehitriny mihaino ny tenin'ny Jehova ianao zao no lazain'i Jehova tompony maro ho valiko izay nataony Amalekita tamin'ny Israely dia nanotrehany azy tany an-dalana fony izy niakatra avy tany Egypta ko mandehana ankehitriny ka mameleza ny Amalekita ary aringano zay rehetra mety ho azy ka aza asiana miangana fa vonoy avokoa na lahy na vavy na ankizy madinika na zaza minono na omby na ondry amanosy na rameva na boriky zay ny baikony Jehova omenany Saoly hitako ny fahorin'ny zanak'Israely ho valiko ny Amalekita izay nampahory azy ho Jehova fa zao ny baiko omenanao andiana mamelezana Amalekita ka ringano zay rehetra mety ho azy aza asiana misy miangana vonoy na lahy na vavy na zazakely na lehibe na madinika na biby fiompy nizana izy tsisy fiantrana de lasa tokoa Saoly nandeha 17 ary Saoly namelina Amalekita hatrany avila amin'ny lalana makany sora zay tandrifiny Egypta ary azo ny Samobelona gaga mpanjaka ny Amalekita fa ny vahoaka rehetra kosa dia naringany tamin'ny lela-tsabatra fa Saoly sy ny olona tsy namono any agaga sy zay tsara indrindra tamin'ny ondry amanosy sy ny omby sy ny mifa sy ny zanak'ondry ary zay tsara rehetra fa tsy fohy naringany ireny fa ny ratsy rehetra zay tsy tiany kosa dia naringany avokoa voaka tokoa ny fandresena ny finono Saoly na ny ankizy lahy na ny ankizy vavy na ny minono zay rehetrarehetra omby mahi ondry kilepaka ny ramevy efa fa tsy tafatsangana ny boriky rehetra ny vonono daholo ny mpanjaka ny reny tsy ny vonono
mandrakany amelakita iagaga mba aseho vahoaka hoe zany le miseho azo rôla fa matitsika izy fa io entina fatorana eran'ny tanàna io mba ampiseho ny Saoly zany tena matanjaka de zay tsaratsara rehetrarehetra indray a iny tsy ny alaina naringana fa ndao ranga hoentiny reto tsaratsara reto a mba valinasa sy vokatry ny fisasaratsika de mba misy akana atao fanatitra ho an Jehovah fa rembevava reto ve de ho aringana any daholo e fa nitanterahany Saoly ihany ny teny Jehovah fa nepahany betabe koa ny olona manao an'izany eny ty aloha mba azoko tanterahany ihany ny tenin'ny Jehovah ngana ho tanteraka zany ho vitanao daholo io e fa eto aloha mba tanterahako ty fa raha pitsondray tsy vaterana tanteraka an'io ina zavatra nitsanga andin'ny fahafola ary tonga tamin'ny Samuel ny tenin'ny Jehovah hoe mandeha manenina aho ny amin'ny nanaovokany Saoly mpanjaka fa niala tamin'ny fanarahana izy ka tsy natanteraka ny teno de tesy Samuel ka nitaraina tamin'ny Jehovah mandritry ny alina ary ny fomaraina koa Samuel hitsenan'ny Saoly de nisy nilaza tamin'ny Samuel hoe Saoly a efa tonga ato Karmela ary indro izy nanorona fahatserovana ho azy de niodina ka nandroso nidina ho an'ny Gilgal ary Samuel tonga tao amin'ny Saoly de hoy Saoly taminy ota iny Jehovah ny ianao efa natanteraka ny tenin'ny Jehovah hoy Samuel taminy ina nefa zany fibeberika ny ondry amanosy reny sofoko zany sy ny fimamaman'ny omby reko mo ina nefa zany fiberiberiky ny ondry amanosy reny sofoko zany sy ny fimamaman'ny omby reko hoy Saoly avy tamin'ny Amalekita nitondrahana ireny fa ny olona namela zay ondry amanosy omby tsara indrindra mba ho vonoiny atao fanatitra ho an'ny Jehovah Andriamanitra ao fa ny sisa de naringana ihany avokoa tsy zaho ny te hitondra an'io fa ny olona mba nahita zavatra tsara hoe omenan'ny Jehovah de hoy Samuel tamin'ny Saoly aoko zay fa ambarako aminao zay lazain'ny Jehovah tamiko alina ary hoy izy taminy ambarao ary vaovao mahafaly zany nambaran'ny Jehovah fa naringana daholo fa ny matavy entina atao fanatitra ho azy androany Jehovah ve de tsy ho faly am'izany